Ny hetsika androany dia hetsika manokana satria mahazatra anay zany sy ny valy-marsa no manao an'ity fanomezan-dray ity rehefa ampolotona ny maro ka no polotona ny oatra tany zay no manao an'izy ity zany isaky ny valy-marsy. Ireto moa zany dia ny anivon'ny fiangonana adventiste eto Antananarivo sy manodidina izay talian'ny départemental ny FEM na ilay atao hoe ministère en faveur de la femme izay andraiketako moa zany dia reto zany solitena isaky ny fiangonana zay afaka nanao an'ity hetsika ity famalihana fa misy hetsika paralele amin'izao any amin'ny rehetrarehetrany ny asa sosialy ny ady amin'ny herisetra sy ny fanararaotana any amin'ny rehetrany kampany any zay ny tongeto eo amin'ny 900 latsaka eo zany no fahitana azy ary nolay fa mbola maro koa no eny an-dalana zany satria nasokamarainray mpamandro ny vehivavy azy dia mialeto zao dia mety ampitetsy mampitany les enfants mbola misy zavatra andeo atao dia misy hetsika ara-sosialy ny fanomezana zavatra ho an'ny olona sahirana ny CSP maro samihafa ary any amin'ny commune hafany koa zany zao raha ho anay mitarika dia ikisak'izay aveto anao an'ny ady amin'ny herisetra sy fanararaotana miara-miasa zany zay ho an'ny olona rehetra zay afaka miara-miasa aminay dia andeha ikisaka ho an'izay zany izahay ary ankoatran'izay ao anatiny amin'ny vehivavy any ao anatin'ity any zao ny vavy adventiste eto Antananarivo sy manodidina amin'ny 20 mars zao dia anao sport collectif zany izahay io ataonay journée sportive mbola ao anatin'ity volan'ny vehivavy ty ihany iarahanay amin'izay indray dia tena olona be dia be manao ny rehetrarehetra izay amin'izay fotoana izay.